5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Rejoignez les universités membres de Get Compagnie Internationale, spécialisées en haute technologie et entrepreneuriat. Université Immédiat, USTIO et Aeline Nissan vous présentent. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. PEF Manuchawanao ni Fampalalambaovao. Car votre projet d'études en France commence chez nous. 5 filières au choix. Paramédicaux, droit, gestion et management, commerce. Uprime Manuchawanao ni Vavao. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez Uprime. Mihitatra amin'ny 20 septambra ny fahafahandro candidat be ny tanàna sy mpanolotsaina manatitra ny antota taratasy ny eny anivo no VEC araka ny fanapahana tao anatin'ny filakevitry ny gouvernemanta. Manolana mikasika ny fandraisana ny antota taratasy nireo candidat be ny tanàna sy mpanolotsaina ve mifanemorana amin'ny fepitona amin'izao fotoana izao ia maro ve ireo candidat feno fepetra raha mbola eo ny olana mikasika ilay nationalité sy ilay 211 bis. Mampiseho ny fiamoran'ny demokrasia ny fanasarotana ny taratasy firotsahako-vidiana be ny tanàna sy mpanolotsaina. Ny demokrasia eto amintsika izay tsy nitsahany hemitra tao anatiny intoana farany. Mikatso ny fanitsana amin'ny tanimbary mibetsy mitatatra manontolo amin'izao fotoana izao noho ny tsy fisindrano vokatra ilay fanamboarana ny sisin'ny kopa efa mbolana maro izay. Any ivelany tafiakatra 12 amin'izao fotoana ireo olona namony ainy raha toka mandidina ny 704 ireo naratra vokatra ny fipoahan'ireo bipeur izay fampiasany ny vondrotafika Hezbollah tao Liban ny antsiprian'izay. Migadondrainy amin'ny valora alina fotoana ny fampalalam-baovao eto amin'ny fitalavitra kolo atena ny araba tombo kilasy tongo vavy manasana ihany koa anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Matoa andatsoratra avy hatrany no ndeha hanokafantsika ny fiarahana amin'ity ala ity tena manolana mitranga eo amin'ny fandraisana ny antota taratasy nireo candidat be ny tanàna sy mpanolotsaina ve mifanemorana ny fepitona ahafahana mandray izany amin'izao fotoana izao iovaka ia maro ve ireo candidat feno ny antota taratasiny raha mbola eo ny olana mikasika ny nationalité sy lay 211 bis amin'izao fotoana izao ka eto Andriatsilavo. Mitohatra amin'ny 20 ny volana septambra ho avy izao ny fandraisan'ny OVEC rehetra manerana ny nosy ireo antota taratasy filatsahako-vidiana be ny tanàna sy mpanolotsaina. Voalaza tamin'izany fa anekeny gouvernemanta ny fangatahan'ny CENI anitatra io fepitona io ka nanovana amin'ny ampahan'ny didim-panjakana nivoaka ny 9 aogositra lasa teo. Zava-dehibe izany satria namaly ny fangatahana ireo naniry andray anjara mivantana amin'ny fampandrosoana ny commune misy azy ireo tsirairay avy. Ankoatr'izay anefa endrika telo samy hafa no azo andraisana io fanemorana fepitona fandraisana antota taratasy io. Endrika voalohany any amin'ny tsy mivonto no manaytaina araka ny fomba fiteny. Tsy ny fepitona no olana ho an'ny akamaroan'ny candidat mikasa ilatsaka fa ilay fikarakarana ny antota taratasy indrindra ilay resaka nationalité sy 211 bis. Raha tena mahaolana araka izany ny mpitondra fanjakana io fahasarotana amin'ny fikarakarana taratasy io no amoraina satria na mbola iampy herinandro na tapa-bolana na iray volana mihitsy aza ny fepitona fandraisana ireo antota taratasy filatsahako-vidiana tsy ho vidy izany ho an'ireo candidat sasany indrindra any amin'ny tontolo ambanivohitra. Tantsahano asany izay iarahany rehetra mahalala ny fahasarotany fiainana amin'izao fotoana ka sarotra aminy ny ahita vola sady atao caution andoavana hetra ivezivezena etseroa sady amin'izay hetra mandritra ny 4 taona be izao. Endrika faharoa tsy ny fanjakana hatrany ve ny mahazo tombony amin'izao fanemorana fepitona fandraisana antota taratasy izao. Antony raha mitombo isa ireo candidat mirotsaka ho fidiana mitombo manaraka izany ihany koa ny vola miditra aminy satria vola be isaky ny candidat no alaina na commune ambanivohitra izany na commune ambonivohitra. Rariny ihany koa raha nanaiky ny fangatahany CENI analavana io fepitona io ny gouvernemanta satria hitady vola amin'ny fomba hafa aza ka atao ka maika efa misy izao fomba fampiakarana ankolaka ny tahany fandoavan-ketra izao. Isan'ny takena amin'ny antota taratasy sy filatsahako-vidiana mantsy ny hetra ka na iza irotsaka tsy maintsy manana ilay taratasy fanamariana fa nandohetra.
endrika fahatelo ny lafi ny politika miendrika fanilokiliana sahady io fanasarotana ny fikarakarana ny antota-taratasy io ary efa maro na ny hevitra mikasika izany fanilokiliana satria ahoana ireo olona manan-kevitra manana drafitra sy paikady ampandrosoana ny komuna misy azy kanefa tsy manam-bolona izy ireo izay efa voailika sahady aty amin'ny fikarakarana ny antota-taratasy filatsahako fidiana noho ny fidangany vola tsy maintsy aloha fanilokiliana ihany koa satria tsy mbola naheno hatramin'ny androany fitarainana avy amin'ireo kandida irotsaka amin'ny anaran'ny lokon'ny fitondrana kanefa ireo kandida maleo tena na avy amin'ny antoko politika hafa izay hita fa mamim-bahoaka sy avita azy enjehana sy anaovana tonjay ka amoahana dosie amin'ny ora farany raha tsy ilaza afa-tsy ny ao an-tsiranana renivohitra fa mihitatra hatramin'ny fahaenina amby roapolo ny volana septambra zao ny fahafahan'ireo kandida be ny tanàna sy mpanolotsain'ny tanàna manatitra ny antota-taratasy firotsahako vidiana eny anivon'ny OVEC araka ny fanapahana tao anatin'ny filakevitry ny gouvernemanta ankoatr'izay nanamafy ny CENI fa tsy ekena ny antota-taratasy firotsahako vidiany ravalomanana marika noho ny tsy fanana n'ilay certificat de régularité fiscale amin'izao fotoan'izao honina saina mananatra amin'ny fahaenina amby roapolo septambra izao ireo kandida be ny tanàna sy mpanolotsain'ny tanàna amenona sy anaterana ny antota-taratasy firotsahako fidiana eny anivon'ireo OVEC araka ny tapaka nandritra ny filan-kevitra ny gouvernemanta ny alany talata 17 septambra teo sarotra ny fanangonan'ireo antota-taratasy ilaina hoy ireo kandida indrindra ny certificat de régularité fiscale sy ny certificat de nationalité an'ireo kandida tsirairay avy provin'izany hatramin'ny androany araka ny antotanisa azo teo anivon'ny foiben'ny CENI kandida be ny tanàna miisa 7 sy 900 ihany no nanatitra ny antota-taratasy firotsahako fidiana teny anivon'ireo OVEC izay mitsinjara amina komuna 8 sy 900 raha io taremarika io komuna miisa 7 sy 700 amin'ireo 5 sy 900 no tsy mbola manana kandida izany hoe ny 13 ny komuna ihany hatreto no mbola manana kandida ho be ny tanàna sy mpanolotsainy ny tanàna ankoatra ny zom-pirenena sy ny etra isan'ny olan'ireo kandida ihany koa ny lesy-pifidianana ka nitondran'ny CENI fanamariana na mpifidy tsotra io na kandida io mametraka fanontaniana hoe manahoana moa zahay nisy fotoana niditra tao anatina listra fa hatramin'izao mbola tsy tafiditra ao anatin'ny lesy-pifidianana dia zany dia manao ansoavy ny tenanay ho an'ny vahoaka rehetra ho an'ny olom-pirenena mba apiasa an'io article 42 dia manome fahefana ny eny anivon'ny tribunaly afaka andray ny ataontsika hoe ordonnance fa izahay eto anivon'ny CENI zany dia tsy tonga dia afaka mampiditra olona ao anatin'ny listra ny mpifidy raha tsy mahazo ordonnance avy amin'ny tribunal ho an'ny eto Antananarivo renivohitra noho ny tsy fananany ravalomanana marika ilay certificat de régularité fiscale nanamafy ny fanapahana efa niraisin'ny OVEC ihany koa ny CENI foibe fifidianana filoham-pirenena tamin'ny 13 sy 20 dia tamin'iny tao anaty dossier misy le certificat de régularité itsika zany zao taona 14 sy 20 fifidianana be ny tanàna sy mpanolotsaina dia tsy misy an'izay tota-taratasy zay atao amin'ny tota-taratasy fangatana firotsahako fidiana nanao ny didy fanapahana ihany koa zany izahay teto anivon'ny CENI foibe hoe mbola tsy feno zany ny tota-taratasy ny andriamatoa Marc Ravalomanana dia manamafy ny fanapahana natao teny anivon'ny OVEC satria tsy nandefa ny certificat de régularité taty aminay ny zareo eo anivon'ny foibe momba ny etra ny maraina teo nisy ny fionana teo amin'ny vovonana firaisan-kina sy ny CENI momba ity raharaha ity mazava izay ny fanapahana no raisy ny CENI foibe momba ny firotsahako fidiana ravalomanana marika raha mbola mpitadiavana ny fomba akandida ny olon'izy ireo ny vovonana firaisan-kina ao anatin'izay tontolo ny fividianany izay hatrany tsy ny fiampitoana ny olana fa lay 211 bis ilay nationalité takina amin'ny fikarakarana ho an'ny tota-taratasy firotsahako vidiana amin'izao fotoan'izao samy mitaraina mikasika izany avokoa nareo kandida vitsy anisy efa nanatitra taratasy teny amin'ny OVEC na ireo mbola eo andala mpikarakaraan'izany amin'izao fotoan'izao ka eto Andriatsilavo raha ny zava-misy any anivon'ireo OVEC isaky ny distrika eto amintsika mbola vitsy ireo kandida nanatitra ny antota-taratasy filatsahako fidiany raha ny antotanisa voaray komuna miisa 370 amin'ireo komuna miisa 590 manerana ny nosy ihany
no naraisan'ny ovek antota taratasy filatsahako-vidiana nandritry ny herinandro voalohany fisokafa ny fandrotsahana antota taratasy isan'ny mahasaritra ny fikarakarana ny fahazona ilay 211 bis ary mbola mitoy hatramin'ny androany ny fitarainana mikasika izany ho an'ireo kandidana afeno antota taratasiny ka nanantona ny ovek ametraka izany firotsahako-vidiana izany ny sedra olana tahaka izany ihany koa izy ireo teo amin'ny lafin'ny resaka fiskalité ngamba tao amin'ny 211 bis nisy fiovaovana kely ny toromarika na ny lafiny arabola ny meny zareo fa efa milamy maradalàna dia izay ny antony ametrahana azy androany efa complet ny dossier manana fahavononana andray anjara amin'ny fampandrosoana ny komuna misy azy avy ireo kandida na be ny tanàna io na mpanolotsaina saingy ny olana tsy ahafahana miroso amin'izany ny fahasarotany eo amin'ny fikarakarana ireo antota taratasy filatsahako-vidiana indrindra ilay resaka nasionalite sy ny fitakiana hetra meopapany nateo aza ny filazana fa namaly ny fangatahany seni anitatra ny fempotoana andraisana ireo antota taratasy filatsahako-vidiana ny governemanta ka nampinina herinandro izany sarotra ny ino fa ho maro ireo kandida ahafeno ny fepetra takiana amin'ny ankapobeny tsy ny fempotoana ny olana fa ilay angatahana amin'izay manam-panirina irotsaka andray anjara amin'ny fampandrosoana ny komuna misy azy fa mampiseho ny fiemorany demokrasia ahafahan'olom-pirenena maneho hevitra sy mandray anjara amin'ny raharaham-pirenena ny fanasarotana ny fikarakarana ny antota taratasy firotsahako-vidiana be ny tanàna sy mpanolotsaina amin'izao fotoana izao endrika faniliana ny antoko politika ihany koa ny mahakasika izay ho ny mpamakafaka ara-politika nanaovana fanadiadiana ny demokrasia teto amintsika izay tsy nitsahany emitra raha ny zava-nisy tao anatiny enitaona farany anojo ireny Henri Florion isan'ireo sokajiana ho fifidianana tena manakaiky ny vahoaka ny fifidianana kombinaly fifidianana izay iverina ihany koa fa afantara ny mpitondra fanjakana ny marary ny vahoaka malagasy miainga avy any fotony fandraisana anjara lehibe ho an'ny olom-pirenena naizanaiza toerana misy azy ny tantana ny tanàna na komina izay adidiny ho an'ireo olona izay mieritreritra ny oben'ny tanàna ampiseho ny fahaiza-manaony ho antoko ny famparisoana na eo aza izany rehetra izany manam-porofo ny tsy fahazakany ny mpitondra fanjakana ankehitriny ny lafiny demokrasia ny zava-misy amin'izao fotoana izao ankatoko ny fifidianana ity miomitra avokoa ny olom-pirenena rehetra teo aneo ny evany noho ny resaka kajikajy ara-politika anisan'ny sakana anisan'ny facteur de blocage ho an'ny olona te aneo hevitra satria fanehoan-kevitra nge fitsapa-kevim-bahoaka nge ny fifidianana hoe ny antokoniza ny lany ny pomba fitondrana zany tsy pomba fitondrana manahoana ny hevitry ny vahoaka manoloana ny toedra raha-pirenena izay misy any anatin'ny lalatsabato zay mantsy ny atao hoe demokrasia ary zay no mahatonga ilay resaka hoe alternance démocratique izany hoe raha mbola mety amin'ny vahoaka malagasy ny mpitantana dia aprofony amin'ny alalan'ny latsabato zay raha tsy mety aminy mpitantana dia profony any koa amin'ny alalan'ny latsabato zay zany hoe tena demokrasia mihitsy no resahana raha vao resaka fifidianana no zany zany zay endrika sakatsakana izay endrika fanasarotana izay endrika mety mampiempotra ny olona tsy andray anjara dia karazany fanososena ny atao hoe zofototra fanososena ny demokrasia zany zavatra mbola mipetraka ihany koa ny adiny antoko roa lehibe eto amintsika ka miteraka fingapingana maro samihafa tsy ireto antoko ireto no misedra olana ankehitriny fa ny rehetra mihitsy misy fiantraikany amin'ny rehetra araka izany ny kajikajy politika ataony ny mpitondra fanjakana ninonina zany ny endriky ny kajikajy politika tsy maintsy miantraika any amin'le olon-tsotra tsy ny kandida rehetra nge filoham-pirenena tsy ny kandida rehetra nge no mitatambola mpanjakana fa ny kandida hoe misohatra amenaran'ny antoko-mpanjakana na misohatra amenaran'ny antoko mpanohitra na misohatra ninonina antoko misy azy ao dia tsy maintsy antraika amin'izay mety ho endrika kajikajy ve na mety ho endrika sakatsakana ve na hoe fanasarotana amin'ny lafiny antobola ao zay ny atao indrindrandrindra sy ny antotaratasy zay tsy maintsy karakaran'izay omaly atalata na elotsika hoe eo amin'ny roanjato eo ny antotaratasy filatsahako-vidiana ho an'ireo zay mieritreritra nyo kandida be ny tanàna itsika amin'izany fa miatraika zany le izy na ny amin'ny olona anaovana kajikajy na ho any amin'ny olona manao kajikajy miomotra tsikelikely ny demokrasia eto Madagasikara mandroso tsikelikely amin'ny fanjakana manao ditikofehy lehibe isika raha sanatria izao no mitoy lafy zavatra iray aneho ny vahoaka malagasy ny fitiavana na tsy ny mpanao politika na ny antoko iray amin'ny alalan'ny fandrotsam-bato izay mampiseho ny lafiny demokrasia io fifidianana io noho ny kajikajy ara-politika tsy mipetraka ny fitoviana ho an'ireo kandida rehetra
amin'ity fividianana be ny tanàna sy ny mpanolontsainy ny tanàna ity. Fa miverina indray amin'izao fotoana manakaiky fividianan'izao ny fanoloana ireo sefokotany. Ny sefokotany izay tokony hovidiana fa tsy tendrena intsony. Isiny fitsinjaram-pahefana tena izy ary mafisana ny fahaleovantena ny seni amin'ny fikarakarana ny fividianana indrindra ao anatin'izao, indrindra ao akatoko izao fividianana be ny tanàna sy mpanolontsaina eto amin'ny firenen'izao. Ka eto Andriatsilavo. Miverina indray amin'izao fiomanana amin'ny fividianana be ny tanàna sy mpanolontsaina izao ny fanesorana sy faneloana ireo sefofokotany. Tsy magaga izany raha ny fanadidina natao. Ho avy ny fividianana ka izay hita fa anaraka baiko no tsy maintsy apetraka, hitantana sy ifehy ny fokotany. Ny sefofokotany izay tokony hovidiana fa tsy ho tendrena raha te hametraka fitsinjaram-pahefana sy hiroso any amin'ny fampandrosoana. Tena mendrika kokoa satria vahoaka mifidy tahaka an'izao zao mifidy mera zay lany eo zany noho izy ka anao ny avokotany zay lany eo noho izy fa manjary mandingana le olona lan'ny olona voalohany tsy lany fa ny olona ny larina fahatelo fa efatra ny andray ny lany noho izany mendrika koa ohatra ka hoe zay lany ny vahoaka no mendrika filopokotany. Misy akony lehibe amin'ny fampandrosoana sy ny fampandehanan-draharaha eny anivon'ny fokotany ny fanomezana lanja io safidim-bahoaka io. Satria ny olona mifidy ny mahafantatra hoe ty mety avita azy fantatry ny olona matoa ny olona mifidy ary tsisy aton'ny fidianana ngera tsy zay dia manjary mandreraka ny sain'ny olona hoe ianona ny lanina eto hoe dia ianona indray ny tafiditra dia tsy mety zany zay. Miariary fa kady politika ny tsy firosoana amin'ny fividianana sefofokotany eto amintsika. Antony voalohany, ilay sefofokotany tendrena, kanefa io sefofokotany tendrena io no manendry ireo mpikambana eo anivon'ny bureau de vote. Antony faharoa, ilay sefofokotany no tendrena ihany koa no mampiditra olona anaty lisam-pifidianana. Antony fahatelo, izay olona misolelaka manaiky ny baiko avy any ambony no tendrena fa tsy izay safidy ankasany vahoaka. Raha tiana nefa ny anana ny seni ny tena fahaleovantenany amin'ny fikarakarana ny fifidianana, tsy tokony ankinina amin'ny sefofokotany ny fampidirana olona anaty lisitra. Raha te hanana fahaleovantena ny seni amin'ny fifidianana, tsy miankina amin'ny fokotany ny fametrana rafitra sy ireo mpikambana eo anivon'ny bureau de vote. Voatohitohina tanteraka ny lalam-bahoaka sy ny fiveloman'ireo tantsaha ao amin'ny commune Antsahabe, commune Talatamaty amin'izao fotoana izao. Anton'izany ny fanorenana foto-drafitrasa tsy ara-dalàna ataona olom-panjakana ambony iray teo aloha, izay mamefy ny lalana ary manakana ny lalan-drano ihany koa. Tsy manaiky izany ireo mponina sy manodidina amin'izao fotoana izao ka manao antso avo amin'ny mpitondra fanjakana araka ny fitarainana tamin'ity androan'ity. Christian Dimby. Tandindondoza tanteraka ireo tantsaha amin'ny fokotany Antsahabe, commune Talatamaty, vokatry ny fanorenana foto-drafitrasa tsy ara-dalàna ataony olom-panjakana ambony teo aloha any an-toerana amin'izao fotoana izao. Hanimba ny fiveloman'ireo tantsaha anjatony ao amin'ity toerana ity io fananganana foto-drafitrasa io, noho izy izay tafiditra ao anatin'ny lakan-drano ampiasain'ireo mpamboly. Avany zany misy loharano avary ambony ery, dia iny ny rarany rano any antsahan'ny olona eto. Sy vezivezen'ny olona mampakatra mivokatra sy ny hoe fanitsana foto-drafitrasa rehetra. Kanefa zany raha vao tampona ny any ambony any efa tampona, tsisy lalina le olona dia tsy maintsy lasa zany le izy. Dia fefeny zany le tamboa, dia tsisy lalan-drano dia fefefefeny ohatr' zao zany. Nefa zany raha ny tena marina tsy tokony isy lalana misy, ary io tokony lalana misy. Dia tsy meny lalana ary le mpamboly dia reo vao fefefy rehetra lasa ny toly. Tsy fantatra ireo tany azy na ohatrina nefa zay hitanao fa zay olona tantsaha. Ary kitipolo taona ho nenako na hoe namboly tamin'ity tany ity. Ankoatr'izay, manohitohina ny lalam-bahoaka ihany koa ity foto-drafitrasa atsangana tsy ara-dalàna ity raha ny fitarainan'ireo manodidina, tapitra nofefena ary nanangana an'ity olom-panjakana ambony ity tamboho avokoa na ny lalana ho an'ireo mpandeha na ny tatatra izay voan'ny rano ho an'ireo tantsaha. Manao didiko fe lehibe izy satria mahitahita izy dia mahasa hoe manao tsindry azo lena hoe tonga dia mahasa mamefy chemin public ka angatanay vahoaka eto Antsahabe Ambohinambo ny décret namefeny an'le lalana chemin public etsy izay tsisy lalana dia mandeha any amin'ny valam-pariana nefany ny servitude de passage dia izay tokony akaiky ny taninao no mame lalanao anao dia tena tsy misy lalana izay ka angatanay mba havoaka le décret namefeny an'le lalana dia mba tsy atao tsindry azo lena ohatrohatsony ny vahoaka madinika. Nanamafy ny teo anivon'ny commune Talatamaty fa toerana tsy azo anorenana foto-drafitrasa io toerana voalaza io ary tsy nahazoana alalana avy amin'ny commune ihany koa. Zone non constructible izy ity
mbola tambary zany hoe tsy tokony anaovana fotodrafitrasa mihitsy rehefa tonga teto nahita le izy moa le piasa efa tsy teo tsony fa za zany miteny hoe tsy nandalo tao amin'ny commune akory zareo nanao an'io zavatra io zany hoe tsisy permis de clôture mahatonga ny hoe tokony andalo any amin'ny commune ny anao fotodrafitrasa ohatran'io mba hisian'ny fifandaminana indrindra ho an'ny ohatrany hoe mpifanila-podi-drindrina tsy fanakanana lalana tsy fanampenana ny chemin public sy ny rehetrarehetra zany fijerevana an'izany eny fotony zany ny antony mahatonga ny tokony andalovana eny amin'ny commune. Voasoratra ao anatin'ny lalàna amin'ny finy lalam-bahoaka eto Madagasikara ny tokony hisian'ny lalana saingy izao inina dikana izao milaza ny anamafy ny hetsika fitakiny ireo mponina sy ny mandidina raha tsy misy ny fandraisana ndraikitra manoloana izany. Dia izay ihany koa tsika misento ao anaty doka fohy aza misaraka aminay ary. Et ça continue! C'est encore gratuit! Toujours gratuit! Tu parles toujours de... L'installation de la fibre! Et oui, ça reste gratuit! La promo continue jusqu'au 31 octobre 2024. Profitez-en! C'est le moment de prendre la fibre Go, la fibre Family, la fibre Home, la fibre Home Plus! Ras de ses collègues de Telma se feront un plaisir de vous installer la fibre gratuitement. L'abonnement est à partir de 99 000 RTTC par mois. Mais l'installation, c'est gratuit! Fidiram-pianatra afakely miaraka amin'ny Canal Plus. Ny 7 aogositra hatramin'ny 12 septembre zao manaova réabonnement dia mahazo 10 andro maimaim-poana amin'ny to Canal Plus. Anaranao ireo fandaharana tena ankafizinao. Faty zay ihany rehefa manao réabonnement ianao dia mandray anjara avy hatrany amin'ilay grande tombola manerana Madagasikara. Azona loka goavana be ao ny kit scolaire, ny télé 32 pouces ary ny kit anti-délestage. Note tsara avokoa no azo amin'ity taom-pianarana ity miaraka amin'ny Canal Plus. Ataoviaingana ny réabonnement ary mahazo 10 andro amin'ny chaîne rehetra sady tonga dia mandray anjara avy hatrany amin'ny tombola goavana manerana nosy. Rejoignez les universités membres de Get Compagnie Internationale, spécialisées en haute technologie et entrepreneuriat. Université Immédiat, USTIO et Aeline Nissan. Plusieurs filières au choix: génie logiciel, développement web, applications mobiles, administration de bases de données, intelligence artificielle, robotique, cybersécurité, cinématographie, ingénierie du son, marketing digital, journalisme numérique, communication digitale, génie civil et énergie renouvelable, agrotourisme et hôtellerie. Rejoignez les universités Immédiat, l'USTIO et l'Aeline Nissan. Appelez le 034 31 777 37. PEF, parcours études en France. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. Après le bac, optez pour l'option 2+1, 2 ans à Madagascar et 1 an en France pour obtenir votre bachelor. Vous avez la licence? Optez pour l'option 1+1, 1 an à Madagascar et 1 an en France pour décrocher votre master. Plusieurs filières et spécialités dans 2 prestigieuses écoles en France. Parcours études en France, Cap 3000 Anjar. Contact 038 45 085 85 020 85 085 85. Financez vos études avec le crédit PAC étudiant de la BNI Madagascar. Car votre projet d'études en France commence chez nous. Telma est fière d'accompagner l'UPRIM dans l'accomplissement d'une mission commune pour que chaque étudiant malagasy compte. Baobab Banque Madagascar et l'université UPRIM forment un partenariat solide depuis 9 ans. Ensemble, libérons le potentiel de l'UPRIM. UPRIM a été l'un des pionniers du système éducatif à avoir été convaincu de la solution Envol. Nous nous engageons à maintenir cette collaboration fructueuse et à façonner ensemble un avenir éducatif brillant et sans limite. Tananawano Madagascar et UPRIM, main dans la main pour l'éducation de nos jeunes paramédicaux à Madagascar. Ensemble, rallumons la flamme de l'éducation à Madagascar. Vous aussi,
décidez d'avancer aux côtés des grands. Rejoignez UPRIM. 5 filières au choix. Paramédicaux, droit, gestion et management, commerce et marketing, communication. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. Vokatra Star mampifaly e! Goavana be hoy ihany fihenam-bidy amin'ireo zava-pisotro Star. Arivo monja ny tavoahangy vera kely, 3 arivo kosa ny lehibe. Ny tavoahangy plastika kosa 10 ariary ny kely, ary 4 arivo fotsiny ny lehibe. Tolotra mana kely amin'ireto vokatra voatanisy reto: Caprice, Woko, Yuzu ary Tonique. mamena ny araba tonga lasy tonga vavy tonga soa ato anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-bava ao amin'ity ala ity. Tontolon'ny fahasalamana avy hatrany no ndeha anokafantsika izay. Mitombo isan'andro ireo marary eny anivony ireo hôpitalim-panjakana amin'izao fotoana izao. Saingy vitsy ireo mpitsabo mandray an-tanana azy ireo no lafitra nasionaly ny mpitsabo tamin'ity androany ity. Manoloan'izay, maro ireo tsikera sy fanenjena atao amin'ireo mpitsabo, indrindra ny faratsiny ny fomba fiasa. Nanamafy araka izany no lafitra ny mpitsabo fa noho ny tsy fampiny ny vodi-dravitra azy. Ny fitaovana sy ny mpitsabo no lesoka na eo azy ireo lamina apetraka mifanaraka amin'izay ankehitriny. Fanampanazavana. Be dia be nefa ny zavatra tsy fantatry ny olona izany momba an'ilay fandraisana marary na any amin'ny hôpitaly na any amin'ny privé, fa mba misy lamina efa mipetraka ireny. Anisan'izany ohatra izany no meko hoe tsy izay tonga voalohany akory no raisina any amin'ny hôpitaly, fa izay mba tena mba maika, izay vonjena maika izany. Arakaraky ny fananantsika mpiasa koa io. Rehefa ndraindraiky mba tsy dia maharaka loatra ilay mpiasa dia mety misy fiandrasana kely. Tsy resaka hoe mahasana na tsy mahasana fa mitombo ny isan'ny marary ny hôpitalitsika ireo ihany ny eo tsy hoe nisy hôpitaly mahazaka mihoatra ny zakany isan'andro zany dia tsy maintsy kosa mba manaraka an'izay fandaminana izay zany tsika. Mikatso ny fanetsana amin'ny tanimbary ny be tsy mitatatra iray manontolo amin'izao fotoana izao noho ny tsy fisindrano vokatra ilay fanamboarana ny sisin'ny kopa efa mbolana maro izay. Mitaraina vokatra izany ireo tantsampy velona amin'ny fambolena mety ho fiantraika ny goavana ara-tsakafo atoato noho izay tsy fahafahana mamboly izay Ilariana Soniaina. Anatin'ny fitaoam-panetsana ny amin'ny lemaka be tsy mitatatra amin'izao fotoana, saingy mikatso izany noho ny tsy fisindrano ateraky ny fanamboarana ny sisin'ny kopa efa volana maro izao. Fa fotoana tokony hanetsana amin'izao fotoana izao fa misy an'le fanelingelenana amin'le tohanandrareo aty akaikina pasika antotam-pianakasy dia aty le rano dia tsy mety miakatra mihitsy. Tena ratsy be satria lasa taona fotsiny ny ketsa zao fa antitra daholo. Efa fotoana tokony hanetsana dia disy fanantenany le vahoaka ny tambary efa tapitra voasa zao satria aminay commune efatra Kadimanga, Ambodrapeto, Fiombonana ary Ambotromanjaka misy eo amin'ny 2500 hectares ao dia vao ny apahany Andralahy Ambotromanjaka zao avary ambany avary amin'ny Sisoany miditra fa ny anay aty atapony efa misy kely miditra ary dia mivoaka indray. Izy fiatraiky ny goavana amin'ny ara-tsakafo ity tsy fahafahana manetsa ity raha ny fanazavana trany. Maro amin'ireo tantsamam-bola amin'ny be tsy mitatatra no afaka mivarotra ny vokatra sy mamantsy Antananarivo ary Rabary. Ankilany, tsy ny fampiarana tamin'ireo tantsaha ny fanakanana ny rano eto raha ny fanazavana trany. Tena ho sahirana ary indrindra manerana amin'ny Madagasikara mihitsy raha izao mifandehan'ny lalohantsika. Inona ty vary hybrida, vary tsy mandeha io Rainy tsy tiavana ile hoe tokony fampiarana zany. Anao fambolena. Vary savitra no. Tsy nisy fanjaikijaiky tao dia vao hitanay dia efa nitongavanay teny dia hoe namboatra niny digy amin'ny rivo gauche iny zareo ametraka blocage-na vato. Nefa ny raha metraka blocage-na vato ka tsy tonga hatrany Ambotromanjaka ny mahitsy io zava-poana raha hoe fiarovana ny rano zany. Mangataka ny anokafana ny todrano izay napetraka no ity tetikasa ity araka izany ireo tantsaha ahafahana manao ny fanetsana aloha. Ankalazaina isaky ny 9 ny volana septambra toy izao ny andro maneran-tany ho anomboambona ny volobe. Ny volobe izay isan'ireo akora mampidibola raha voahodina saingy mbola tsy ampy ny teknisianina momba izay raha ny zava-misy eto amintsika amin'izao fotoana izao. Ka eto Andriatsilavo. Karazan-javatra maro no vita amin'ny bambo na ny volobe. Arina fandrehatra, fitoeran-jiro, seza sy latabatra, kanape sy ny maro hafa.
ary koa valia amin'ny mozika sy ny sisa. Araka izany tokony ampitomboina anisan'ireo teknisianina mahay mamokatra sy mikarakara ny bambo ary manodina izany ahazona vola. Tokony esorina ao an-tsainy malagasy sasany ihany koa raha ny fanazavana ny filazana fa fady ny volobe. Tsy tokony ho fady ny bambo fa vahaolana izy io ary efa betsaka zao ny faritra efa niova ny toetsaina rehefa mieritreritra momba ny volobe satria mahatsapa tena hoe mitondra vokatra asitra-pahitanana ny fambolena sy ny fikarakarana volobe ary ny tena andrasana koa dia tokony ahodintsika ny vokatry ny volobe tsy hoe tazomina varotana ohatrao fotsiny. Ankalazana androany ny andro maneran-tany ho an'ny volobe na ny bambo. Etsika fanentanana sy fampahafantarana ireo karazana tombontsoa sy seha-piarina avy amin'ny volobe no nanamariana izany ho antsika eto Madagasikara. Nisy ihany koa ny fanomezana mari-pahaizana ireo mpiofana mikasika ny fambolena bambo sy ny fikarakarana azy. Ka isany ny sitraka izany ireo mpianatry ny CNFTF, angavo kely na ny fitoerana fanofanana teknisian'ny ala sy ireo mpisehatra amin'ny volobe. Raha tsy ahivina ny taona 2024 i Madagasikara no niditra tao amin'ny vondrona ahitana firenena miisa 700 izay misehatra anatin'ny fiarena bambo na ny volobe. Ivoaka any amin'ireo efitrano fijerena sary mihetsika manomboka ny faharoa ny volana oktobra zao ilay sary mihetsika R+3 andiany faharoa. Sary mihetsika novokary ny mpianatry ny université any Barika Dimy Toamasina. Maneho ny zavamisy sy ny aingam-panahy mifandraika amin'ny fandratona fianarana any amin'ny université sy ny efitrano fianarana R+3 miaraka amin'ny fiara-miasa amin'ny orinasa Telma moa mahakasika an'ity sary mihetsika ity. Ilarina Solniainy. Ivoaka amin'ny fiandohan'ny volana oktobra izao ny andiany faharoa sady farany amin'ilay sary mihetsika R+3 nosoratan'ny Carla Givenio, mpianatry ny université any Barika Dimy Toamasina, nainga tamin'ny zavamisy sy ny trano fianarana R+3. Sary mihetsika izay isan'ny manaraka ny fenitra ary isan'ny nanaovana fandaniana betsaka raha ny fanazavana. Dire Madagasikara les synopsis par rapport à une partie sur la lecture bébé beaucoup dans l'histoire administrative c'est ça les formes nous le comment plus ça et les objectifs là c'est après à des partenaires qui même des sources de malédiction c'est notre compagnie de origine pas de l'origine des malédictions ça ici et ça dans quoi ça fait un an sur le street oui à où là ça fait un an pour qu'on puisse une fois on a mis Manohana ny famokarana ity andiany faharoa ity ny Telma Madagasikara amin'ny mahavokatra malagasy azy raha ny fanazavana. Mety hoe mpianatra ihany koa hoe mampisehoana réalité aryzany hoe manompo fianarana miarivon'le université any Toamasina dia amina hoe vokatra malagasy ihany koa ilay izy vokatra malagasy vita teto an-toerana natao an'olona eto an-toerana dia izay anton'izay zany dia efa hoe mampatonga anay tsy misalasala ny araiasa miaraka amin'ny street compagnie anatin'ity famokarana ity anjera faharoa ity oronan-tsary ity. Itetefitrano fijerena sary mihetsika manerana ny nosy tahaka ny andiany voalohany ity R+3 view origine partout ity tsy ho avoaka amin'ny kapila mangirana tahaka ny mahazatra amin'ireo sary mihetsika samihafa kosa raha ny fanazavana isorohana ny fanaovana osoka sy izarana ny malagasy ho tiany any amin'ny efitrano fijerena sary mihetsika. Manomboka amin'ny faharoan'ny volana oktobra araka izany ny fotoana ao anatin'izay sary mihetsika novokarin'ny mpianatry ny université any Barika Dimy izay. Fa mora kokoa ny manamafy ny ady amin'ny herisetra amin'ny alalan'ireo ara oratoara toy ny slam sy ireo fanehoan-kevitra mampiseho kanto amin'izao fotoana izao. Anatin'ireo karazana kanto ireo no hanamafisana ny zavamisy sy ny anjara asany tsirairay hatramin'ireo tompon'andraikitra ambony. Antony karakarany ny teo anivo ny CDA fifaninanana mahakasika izay ka resaka herisetra no lohahevitra niraisana tamin'ity andiany ity avy no kolona. Fomba iray ahafahana mampita afatra amin'ny endriny hafa ny ara oratoire izany amin'izany ny slam, ny tonkalo na ireo fanehoan-kevitra samy hafa amin'ny alalan'ny kanto. Maro ireo tanora malagasy liana amin'ity karazana kanto ity, mora kokoa ny mampita afatra amin'ireo lohahevitra rehetra isan-karazany raha ny fanazavana
Ny safidy manokana ny CDA anao an'la hoe ara oratoire satria raha faritana kely ny ara oratoire dia hoe fasahina amin'ny teny mason'olona izany hoe misy karazan'olona manana hevitra mety hoe fanitanana mety hoe fampirisihana nefa raha tsy mahay mifeny tenany izy ny zavatra teneniny eo amason'ny olona izy dia tsy ho tafita mihitsy le hafatra dia ny ezahana tao anatiny hoe fifaninanana ara oratoire zany ilay dia ny ankizy nandray anjara teo zany tanora anjara teo misy manao salama satria karazana ary reny dia amin'ireny ihany no ampitaina le hafatra na atao hoe karazana fanairina mandray tompona andraikitra araka mivolazako teo tsy vitan'izay hoe silamo zay ihany fa misy ihany koa ny manao discours satria karazana ara ihany koa reny dia ny discours zany tamin'ity ho an'ny tanora dia ny zahana ho kanto na ny fomba fiteny na ny fomba fanehoana hevitra dia dikan'izay ny fandraisan'ilay ara oratoire amin'ilay loha hevitra zany dia hoe ny fahatsorana na ny famorana fampitana zavatra ahafahan'ireo olona mandray azy moramora kokoa. Ho fanamafisana ny ady amin'ny herisetra sy fampatsahivana mikasika ny zo iainany tsirairay izay araka izany no antony karakarana ny fifaninanana ara oratoire teo anivon'ny CDA. Tanora araka 12 mianadahy nanao fanadihadiana teny amin'ny fiarahamonina mikasika ny zava-misy amin'ny resaka herisetra ary nitondra ny antsoavo tamin'ny alalan'ny ara oratoire izay ho fandraisana andraikitra manoloana izay herisetra mianjady ny vehivavy sy ny ankizy izay. Maresaka iraisam-pirenena vetivety no hoentsika manakatona ny fampahalalam-baovao amin'ity ala ity. Tafiakatra 12 amin'izao fotoan'ireo olona namony ainy. Raha toka manodidina 704 ireo naratra mafy vokatra ny fipoahan'ireo bupeur izay fampiasan'ny vondron-tafika Hezbollah tao Liban omaly. Tomponantoka tamin'io fipoahan'io Israel hono lehibe ny vondron-tafika tao zareo Hezbollah. Ity farany izay nanamafy fa naneo ny heviny mikasika ny rarao amin'ny rapitso. Ankilan'izay mbola ankamantatra hatreto ny tena zavantranga marina hoy izy. Tokony tamin'ny fomba hoana no ny poahan'ireo fitaovana ireo. Dia izay ihany koa no hoentsika manakatona ny fampahalalam-baovao ankasitrahany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany veloma tompoko. Université PEF, parcours études et formations. Ny fampahalalam-baovao narahinao teo niaraka tamin'ny UPEF. Université PEF, l'excellence à portée de main. 5 filières au choix, paramédicaux, droit, gestion et management. UPRIM nanolotra ho anao teo ny fampahalalam-baovao. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. Rejoignez les universités membres de Get Compagnie Internationale, spécialisées en haute technologie et entrepreneuriat. Université Immédiat, USTIO et Aeline Anissan vous a présenté. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.